Anisan'ny antoka amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny fiomanana amin'ny loza voajanahary eo amin'ireo firenena 12 mpikambana ao anatin'ny vondrony SADC, ny fananana atotanisa maro-potitra sy ahafahana mampita sy mizara izany atotanisa izany amin'ny fotoana ilana azy. Mifandraika amin'izany indrindra ny atrikasa fanofanana mikasika ny fanangonana ireo atotanisa ireo izay nitanterahin'ny Ministera Fambolena sy ny Fiompiana Aron Jona ny arahana tamin'ny sapan-draharaha iraisam-pirenena ho an'ny sakafo sy ny vondrony SADC izay nanohana ny atrikasa tany Mahajanga faritry Boeny ny 13 ka hatramin'ny 17 Novambra 2024 teo. Nentina nampifondronana ireo solotenan'ny ministera rehetra mifandraika amin'ny resaka fambolena, fiompiana ary Jona. Madagascar moa zany dia tany amin'ny tany 2006 zany dia mpikambana mavitrika ao anatin'ny SADC. Misy un projet anankiray izay financen'ny Union Européenne zany hoe ny SADC ny tompony dia ny ministère de l'Agriculture sy l'Élevage zany no milidy an'ilay projet. Dia ao anatin'io projet io misy objectif anankiroa izay maventy dia maventy tokoa satria ny ray ny resaka momba ny accès au marché. Dia ny volet faharoa anatin'io objectif io fametrahana système de formation mba ahafahana manaparitaka an'ireo vokatra izay kirakiraina amin'ny marché. Fametrahana zay système de formation zay dia nisy formation de formateur izay natao tany Johannesburg tany Afrique du Sud mba ahafahana ny valider ny atao hoe fiche de collecte ahafahana manangona ireo totanisa ireo. Déclinaison zay tasika hoe activité avy eny amin'ny foiben'ny SADC zay no nampifisiny ty atelier androany ity izay nampianarina ny fomba fampiasana sy ny fampitana ary zany hoe ny impliquena an'ireo partenaire ampiasa an'io fiche de collecte io. Tandrasaika to zany zao nisan'ny ministère maromaro zany zany zara tamin'ity atsikatra ty anisan'izany ny tao amin'ny ministère de finance, tao amin'ny ministère de l'environnement, ny énergie, ny commerce, ny rano, ny agriculture sy élevage et pêche, tao ihany koa ny banque centrale ary ny institut INSTAT koa institut supérieur de la statistique Madagascar malagasy izay anisan'izany ikirakira ireo ataontsika hoe atotanisa ao anatin'ity projet ity. Comme vous le savez, la FAO est une institution de connaissance. Ce qui fait la force de la FAO, c'est la capacité à récolter des données hautement fiables, de les analyser et de les transformer en informations utilisables pour pouvoir orienter les prises de décision. Et le projet qui nous rassemble aujourd'hui est un projet très important parce que nous partons des leçons apprises par le passé. Il y avait une grande crise alimentaire, si vous vous souvenez, autour des années 2007-2008. Et ce qu'on avait compris lors de cette augmentation inconsidérée des prix des denrées alimentaires, c'est que des décisions irrationnelles se prenaient, on achetait plus que nécessaire, bien on gardait les produits agricoles là où ce n'était pas nécessaire, parce qu'on n'avait pas l'information qu'il fallait pour prendre des décisions correctes et faciliter les décisions au niveau du marché. Et comme nous sommes en situation de Covid-19, nous devons vraiment nous rendre compte, et au début, il y a eu des pays qui ont refusé d'exporter leurs produits agricoles. Et il y en a d'autres qui ont décidé d'en acheter plus que nécessaire, parce qu'ils n'avaient pas l'information. Amin'ny agriculture zany resaka vokatra rehetra zany atao fanamora zany mba ahafantarany olona ny fisiny vokatra tiantsika mba hanamora zany ny fanakalozany ao anivon'ny SADC. Maro zany ny fiofanana atao teo anisan'io dia fanangonana atotanisa io zany mba ahafahantsika mba miditra ao anatin'ilay fikambanam-ben'ny SADC ihany koa sady mora ihany koa zany fandraisana amin'izay dia ilaina tena ilaina io fiofanana natao io.